Anio alahady fa efatra amin'ny volana janoary 2022 izay alahady l'Épifanie ary alahady voalohany amin'izao taona 2022 izao izay volandiny any fiangonana ny lohahevitra manao hoe maefa ny zavatra rehetra mitombo. Ity alahady ity aloha dia natokana fitandremana ho alahady fandraisana ary fandaharana araka liturjia amin'ny andro fahatelo no arahantsika amin'ity andro ity. Andeha hitsangana isika hihirahira fanentanana azakazaka masina. Andeha isika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova fefifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asan-drato ny hira ka velezo ny ampongatapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Tsofy ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feny volana dia amin'ny andro firavoravoantsika. Amen. So
Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tompotianay o, mideranao izahay no ny fahalebiazanao. Ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Faly ny fonay satria mbola no ny fitahinao dia nahatratra izao taona vaovao eny amin'ny 2024 izao izahay. Misaotra anao izahay Tompo no ny amin'ny famindramponao, no ny amin'ny fitantananao. Fa misaotra anao ihany koa izahay no ny amin'ny fanekenao indray amanginy tany ka navelanao iainanay izao epifania izao. Misaotra anao izahay satria raha tsy ny fitantananao irery ihany Tompo dia tsy tafavory teto izahay anatanteraka izao fiombonam-bavaka izao. Nomenao loha hevitra vaovao indray ny fiangonana amin'ity volana janoary ity, dia aoka ne tena iainanay marina tokoa izany loha hevitra izany, mba hahafahanay mahatsapa marina tokoa fa mahefa ny zavatra rehetra ianao Andriamanitray. Apetraka feny am-pelantananao ary ry Andriamanitra tompotianay o, ny fanompo-fivavahana izay tanterahanay. Aoka ny fanainao masina no hiasa ty anatinay tsiraray avy, mba hahafahanay miompi-piainana marina tokoa amin'i Jesosy Kristy zanakao. Hatrefena ary izao fanompona masina izay tanterahanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ankalazan'ny tenin'Andriamanitra izao sika ry havana, ka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny anomboana izany. Hitsangana izao ny ankizy sy ny tanora rehetra, hihira ny hira efa voalahatra ary tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Hivavaka isika. Manakambara aminay indray ianao ry tompotianay ny amin'ity anio ity, koa mitenena aminay ankizy sy tanora fa vonona izahay andray izay afatra tianao ampitaina aminay. Sokafy ary ny fonay mba hahafahanay mametraka izany teninao izany sady eo am-ponay. Amin'ny anaranao Kristy Jesosy. Amen. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatra indray ry ankizy sy tanora ny amin'ity anio ity dia araka izay hita amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio 7:20 ny andiny 7:50. Matio 7:20 ka ny andiny 7:50 no raisitsika. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finondreo. Amen. Lay izy lazaina eto ry ankizy tanora dia Jesosy Kristy, zany hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo i Jesosy Kristy noho ny tsy finondreo. Ny Matio 7:20 ny andiny 7:50 ka hatramin'ny 7:50 ry ankizy tanora no mofinaina voalahatra ho antsika amin'izao alahady izao. Dia milaza izany fa i Jesosy Kristy io dia nampianatra tao amin'ny sinagoga tao amin'ny tanàna iray na lehibe azy. Inona moa ry ankizy tanora zany hoe sinagoga zany? Ny sinagoga dia mitovitovy amin'ny fiangonana, amin'ny fiheverantsika ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny isan-tanàna dia misy ny sinagoga ary ao ny toerana hivavahana, toerana ampianarana soratra masina, toerana hivoriana ary iangonan'ireo fiarahamonina jiosy. Dia eto amin'izao andinin-tsoratra masina voalahatra ho antsika izao ry ankizy tanora dia sinagoga tao amin'ny tanàna izay niavian'i Jesosy Kristy no tiana lazaina. Aiza moa io tanànan'i Jesosy Kristy io? Avy ao Nazareta. Dia reto olona avy ao Nazareta ireto dia tsy nino ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy, dia noho izany dia tsy afaka nanao asa lehibe maro tao i Jesosy Kristy. Inona ny lesona azontsika tsoahana amin'izany ry ankizy tanora?
lesona azontsika tsoana dia izao hoe raha tiantsika hiasa eo amin'ny fiainantsika Jesoa dia aoka isika ino azy fa tsy hanao tahaka ireto olona avy ao a Nazareta ireto. Izany hoe raha mino an Jesoa Kristy zany sika dia manao asa lehibe eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa rehefa tsy mino an Jesoa Kristy sika dia ahoana? Tsy manao asa lehibe eo amin'ny fiainantsika izy. Noho izany zany ny finoantsika azy ihany no ahafahantsika no ahafahan Jesoa Kristy miasa eo amin'ny fiainantsika. Noho izany ankizy tanora andeha isika ino an Jesoa Kristy mba ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Tompo tianay io ny amin'ny teny izay nomenao anay. Dia aoka izay ankizy tanora raha nandre izany dia tsy hiainy fotsiny amin'ny sofinay fa tena ndatsaka po izany teninao izany mba ahafahanay mino anao Jesoa Kristy ka hanao asa lehibe maro eo amin'ny fiainanay ianao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Kristy ny tomponay eo, tonga ankehitriny ny fotoana andrenesanay ny tenin'ny soratra masina. Koa mangataka ny fanahinao masina ho aty aminay vahoakanao ka anazava ny fomam-panahinay ahantakaranay ny afatra avy amin'ny teninao. Ny fanahinao masina no aoka anorotoro ny fonay mba ahatonga ny teninao ho voarakitra ao am-ponay ka ahafantaranay fa ianao tokoa ry Tompo no ilay mahefa ny zavatra rehetra. Tafio ny herinao ihany koa ny mpanomponao anambarany afatrao ka ho teny velona iainanay ny soratra masina sy ny afatra ho renesinay. Misaotra Jesoa. Amen. Iaraka amaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Boky ny Mpitoroteny. Mpitoroteny toko fa 1:10, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny aninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7 ary na dia ny 9 aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriany. Izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alian'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibon'izay manananaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka ahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana.
hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio. Matio 7:12, andininy 7:50 ka hatramin'ny 8:50. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany 9, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy. Ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avitaiza reny nazahoan'ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va ny rahalahiny? Ary ny anabaviny moa tsy eto amintsika avokoa va izy? Koa avitaiza no nazahoan'ilay ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitoina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Ary ny amin'ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampihebohebo, fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy ahalala dia tsy mbola mahalala arak'izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao. Ary tsy misy Andriamanitra fa tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany. Dia ny iray izay niaviany ny zavatra rehetra. Ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo, dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra, sady nahariana antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka ankehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsara azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Amen.
mbola mitombona ao aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'i Jesosy Kristy ilay fiandohana sy fiafarany. Miompifaliana isika raha nomen'Andriamanitra tompo taona indray ka tonga amin'izao 2024 izao. Koa dia manantitra ny fiarabanantsika mirary sokoa mba ho taona fanavaozam-panoratena ho taom-panompoana bebe kokoa ity taona 2024 ity. Ny soratra masina izay angatsika amin'ny afatra ampitondraina ho an'ny fiangonana dia ny Korintianina 1:9 andininy fahaenina. Korintianina 1:9 ny andininy fahaenina. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ny iray izay niaviny ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Amen. Iray Andriamanitra dia ny iray izay niaviny ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Iray ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Lohahevitra izay ifampaherezantsika amin'ity volana janoary ity riavana ny manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Manoratra ho an'ny fiangonana tao Korinto i Paoly apôstôly, taratasy voalohany nosoratana izany. Ny fiangonana tao Korinto dia fiangonana izay nijoro tao anatin'ny fiarahamonina nanan-karena fahalalana. Tsy pian'i Paoly eo amin'ny 5:2 hatramin'ny sy ny 2 izany fahalalana mampieboebo teo amin'ny Korintianina izany. Fa nanan-karen'Andriamanitra koa izy ireo. Atao hoe nanan-karen'Andriamanitra. Ny filazan'i Paoly dia betsak'Andriamanitra tao Korinto. Fa ny fiangonana izany hoe ireo kristianina anoratan'i Paoly apôstôly dia ireo karazan'olona izay tsy nanam-pahalalana firy nijoro tao anatin'ny fiarahamonina voaravaka fahalalana. Fa fiarahamonina tao Korinto koa anampy andreo roa voalaza dia fiarahamonina niaina tao anatin'ny fandrarana lehibe amma seranatsambo any Korinto. Nanambola ny mpandrara, nanambola ny olona tao. Fa ny fiangonana tao Korinto, ireo kristianina korintianina dia tsy dia afaka loatra tamin'ny arena. Fanontaniana ny famezivezy tao anatin'ny fiangonana ny amin'ny hoe raha misy naterina ny amin'ny sampy, ahoana azo hohanina sa tsy azo hohanina? Tao koa ny fanontaniana ny amin'ireo karazana fahalalana samihafa, ny amin'ny hoe ny amin'ny fahafahana, inona no azo atao, inona no tsy azo atao. Ary hita araka ny soratra napetraky Paoly ato amin'ny Korintianina 1 fa mbola tsy niorina tsara ny fonon'ny fiangonana ka ny napetraky Paoly ireo fampianarana hampiorina finoana ampahafantatra bebe kokoa ny amin'Andriamanitra. Dia mamerina ny fototry ny finoana kristianina izao andininy ny fahaenina izao. Ilazan'i Paoly fa Andriamanitra dia iray ihany, loharano ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Anambaran'i Paoly koa fa Jesosy Kristy irery ihany no tompo, mpanorina, mpamonjy ary mpamelona ny zavatra rehetra. Ireo no atao anatin'izao andininy fahaenina izao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao, ety ampiandohan'ny taona dia maro ny feo manaitra miteraka fahatahorana toy ny arety mifindra samihafa. Maro ny feo manaitra miteraka aya ary mahatonga ny olona amina viana ratsy ny amin'ny hoaviny izao taona 2024 izao.
fa mbola araiky tapisaka koa ny fisindreo andriamanitra maro eo amin'ny fiarahamonina, mbola tovana ny fampianarana hafahafa mila nafika ny fiangonana, amin'izay lazaina hoe andriamanitra moderna azy zany. Ny vola, ny firena politika sy ireo mpitarika ara-politika, ny heriny tsirairay izay manjary anteherany ka anaovany anjorom-bala ny herin'andriamanitra, manao andriamanitra ny tenany olona, manao andriamanitra ny teknôlôjia ny olona ka manaiky ambany fahefana reny teknôlôjia ireny. Maro koa ny tsy mahazo antoka ny hoavy ka dia mitady izay hevitra rehetra mba hametrapetrahana ny hoaviny. Dia izany driavana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, tahaka ny mponina tany Korinto, tahaka ny kristianina korintianina, isika ilaina ny mamerina ny fotodresaka, ny maizy azy ny finoana kristianina. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, Andriamanitra ray loharan'ny zavatra rehetra izy, ary Jesosy Kristy no tompo ivon'ny fiainantsika. Hevitra 5 no azontsika alaina avy amin'izao, Korintianina 1:7-9 izao. Ny voalohany driavana dia ny filazana fa Andriamanitra iray ihany dia ny iray, ny andohan'ny zavatra rehetra. Raha adika dia ny hoe avy ao aminy no nivoahan'ny zavatra rehetra. Izay ilay nilazana teo hoe loharan'ny zavatra rehetra izy. Matoa misy izasy anao dia izy no anton'izany. Matoa misy ny zavatra rehetra hita ny masontsika na diavin'ny tongontsika dia izy no poiran'izany. Andriamanitra iray ihany, ilay iray ary loharan'ny zavatra rehetra, ny andohan'ny zavatra rehetra. Ny hevitra faharoa ho azy isika. Ny fiainantsika dia misy tanjona napetraka Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra, ny ahatonga antsika ho azy, fa tsy ho an'ny tenantsika na ho an'ny vady aman-janaka na ho an'ny fiarahamonina, ho azy isika. Matoa no foron'Andriamanitra zasy ianao dia no foroniny ho azy. Zao olona no foroniko zao ny soratra masina no anambara ny fiderana. Tanjon'Andriamanitra ny fisiko sy ny fisinao dia ny ahatonga antsika ho azy, ary satria azy isika dia nanany fahefana. Izy no tompontsika, hanompo azy no antom-pisiko sy antom-pisinao. Ny hevitra fahatelo dia milaza hoe Jesosy Kristy irery no tompo. Izy ihany ny tompo, izy ilay Jesosy Kristy. Ny hoe tompo dia milaza fahefana ambony sy fanapahana feno. Tsy misy tsy hananany Kristy fahefana ny zavatra rehetra na inona raha mbola ary n'Andriamanitra koa. Ananany tompo fahefana zany. Ny bitika indrindra amin'ny fiainako, ny izay heverina ho lehibe indrindra momba dia ananany fahefana. Izao tontolo izao tsy afaka eo ambany fanapahany Kristy. Izy irery ihany no tompo. Iray ny tompo dia Jesosy Kristy. Ny hevitra fahaefatra, izy izay nahariana ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy tsy hoe mpamonjy fotsiny, fa tao aminy koa nefa nahariana ny zavatra rehetra, ary mbola omeny aina vaovao, velominy izay no hariany. Omeny fiainana vaovao. Tsy hosodoko sika hoe taona vaovao fotsiny, fa tena fiainana vaovao ao amin'ilay hany tompo dia Kristy. Hevitra fahadimy ao anatin'izao andiny soratra masin'izao dia ny hoe sady nahary antsika izy no miazona ny fiainantsika, ny fahavelomantsika, ny tantarantsika. Avery ny andin'ny fahenina moa ato amin'ny dikateny ambany masontsika ny hoe izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa, fa raha dikateny akaikikaiky kokoa dia ny hoe izay iainantsika na ivelomantsika.
nahary i Kristy ilay tompony fahefana rehetra ary miambana sy ny tantana ny tantarantsika izy no iainantsika, izy no ivelomantsika, izy no miantoka ny mombantsika rehetra. Ny fahefan'Andriamanitra ray sy ny fahefan'i Kristy dia iray tanjony. Ny ametrahantsika azy ho tompony fiainantsika, ny ametrahantsika azy ho tompony fahefana eo amin'ny fiainantsika. Izy ilay namorona, izy ilay namonjy, ary izy ilay mitondra ny mombantsika rehetra. Ahoana ary no ampiarana an'izany amin'ny fiainantsika tsirairay, na kely na lehibe isika? Izao ny zavatra mety mihazo ana ny saintsika etria ampiandohan'ny taona. Mba ho afampanadinana ihany ve aho? Comme ce peu, za tahaka ny tsy ho afakako. Io ve tsy ho vitako indray hozy ny sasany? Rehefa lehibebe indray nitaizantena amin'ny fanafody dia manakina ny fahavelomana amin'ny hery ny fanafody hoaniny isan'andro. Alao hoaniny ty za mbola te ho velonako. Alao ilay tandritandrina tsara ny sakafo fa manjary tsy sosoa ny fiainana amin'ity taona ity. Ankinina amin'ny zavatra toy izany ny fahavelomana. Eo am-panompoana ny taona ry havana, raha Andriamanitra ny loharano araka ny fampianarana izao andinin-tsoratra masina izao, raha Kristy no tompo dia matokian'Andriamanitra voalohany indrindra ny amin'ny ho avinao. Raha Kristy ny tompo, aza manapaka irery ny fiainanao an'ny tompo ianao. Izy no iainantsika dia ankinina amin'ny drafim-piainana rehetra amin'izao taonao izao sy ny ho avy mbola sitrak'Andriamanitra. Anontaniana ary sika dia ny hoe iza marina moa hiankinan'ny fikasanao amin'ity taona ity sy ny fanapahan-kevitrao. Raha ny soratra masina izay nomeny tompo antsika eo amin'ny Korintiana 1:9-5 ny valiny dia mazava. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra no loharano ny zavatra rehetra. Kristy tompo no manana fahefana amin'izay kasainao sy fanapahan-kevitrao. Iaino izany ry havana. Ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankapobeny dia ny fiangonana tahaka antsika izao. Napetraka mialoha ny taona vaovao ohatra, ny tetikasa, ny tetikandro, ny tetibola. Ary mieritreritra isika isan'ambaratonga fa milamina ity taona ity satria efa mipetrapetraka ny asa ho atao, efa mitombotombona ny andro anaovana an'izany ny tetibola, saingy izao tetika ihany izany. Nijanona ho tetika, raha tsy eketsika fa Andriamanitra mihitsy no manainga ny fiangonana, loharano hipoira ny hery ny fiangonana amin'izao fiandohan'ny taona izao. Tsy antery sika ny fahalalana efa azontsika ara-baiboly entina miasa, tsy hiantery sika amin'ny hamarony ny mpiara-mivavaka, io ve dia tsy ho vitan'ireto olona be dia be reto. Tsy hiantery sika amin'ny anaty farangisosany ny hamarony ny rakitra, tsia diso izany. Fa izay ianterantsika dia ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, loharano ny herim-batantsika, loharano ny hery ara-toekarenan'ny fiangonana, loharano ny herim-panahy indrindraindrindra, izay mbola vonina hanome anao ny teny ampitombo ny finoana ahafahanao miasa bebe kokoa. Izany ry havana ny hevitra entin'izao Korintiana 1:5-5 izao, manambara amintsika indray fa iray Andriamanitra raintsika ny aviny ny zavatra rehetra, iray ny tompo dia Jesosy Kristy manana ny fahefana ary mamelona ny fiangonana. Fa raha makeny amin'ny fiarahamonina isika, inona no azo ambara momba ny fiainan'ny fiarahamonina ny amin'izao andinin-tsoratra masina izao? Ao amin'ny Korintiana 1:5-5 dia ajoro ny soratra masina, ajoro ny mpanoratra ho hita miariary naiza naiza ilay Andriamanitra ny avin'ny zavatra rehetra, ilay Kristy tompo ny fahefana rehetra. Tahaka ny tao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 7:20, raha mijoro ety anivon'izao tontolo izao ny fiangonana dia misy manilika ny hevitra izay toriny ny fiangonana, Jesosy Kristy tompo ny fahefana, mpamonjy, Andriamanitra mpamorona sy mpanavitra. Ahirika izao tontolo izao izany, zavatra hafa no ijoroany,
sy anterany. Eny amin'ny fiarahamonina dia tahaka n'izay nanjoany Kristy, miezaka ny fiangonana hijoro ho vavolombelona, fa manohitra dia manohitra izao tontolo izao. Efa fantatray ny zavatra lazain'ny fiangonana, efa hitanay ny fijoroan'ny fiangonana, tsia misafidy ny lalana ihany izahay. Ravana malala ny fiangonana dia antsoina ho vavolombelon'ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Amin'ny fanompoana ataony aty anatin'ny fiangonana, hanambara fa tsy very fanantenana ny fiarahamonina satria mbola tompo ny fahefana rehetra i Kristy. Ny fiangonana dia ajoro ho vavolombelona amin'izay rehetra ataony eny fiarahamonina eny, amin'ny asa tanterahana, amin'ny fianahana izay tozony, mba ho fanambarana fa maefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Dia mamarana isika riavana, Andriamanitra no loharano ny andohan'ny zavatra rehetra, ny avian'ny zavatra rehetra hoy ny dika teny manoloana antsika. Jesosy Kristy no tompo ny zavatra rehetra, izy no iainantsika, ary amin'ity taona ity ho tsarovantsika mandrakariva. Rehefa makivaky ny taona isika dia tadidio fa misy loharano tsy mety ritra izay niavian'ny fiainanao, mbola hiavian'ny mombanao amin'ity taona 2024 ity. Aty amin'ny fiandohan'ny taona atolorazan'ny fiainanao. Ekeo ho tompo sy mpamonjy ianao indray izy, ary aoka ho velona ho an'i Kristy isika, hanompo an'i Kristy. Ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ny hanoratra ny teny ao am-potsika mba hahatonga antsika hanana fiainam-baovao ao amin'i Kristy. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nampitondray ny tompontsika tamin'ny alalan'ny mpanompony teo ry havana, dia mahatsiaro tsy tanteraka isika, ka ndeha hiaiky ny fahotantsika ka hanantona ny tompo ary iombina amin'izao vavaka fifonana sy vavaka setry ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Tompo, nambaranao indray ny teninao taminay tamin'ity androany ity, izay mampiorona finoananay ary mamerina anay amin'ny fototry ny finoana kristianina, izay manambara aminay fa ianao Andriamanitray dia loharan'ny zavatra rehetra, ary Jesosy Kristy zanakao no tompon'ny fahefana rehetra ary nahariana izao zavatra rehetra izao. Tompo, manoloana izany teninao izany dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay, satria izahay indraindray dia manao Andriamanitra ho an'ny tenanay, tahaka ny fahaizana mampahalalana sy ny teknôlôjia ary ireo olona maro samihafa izay toa tomponay. Tompo, mifona aminao izahay raha tsy manaiky ny fahefanao Andriamanitra. Mifona aminao izahay raha tsy mandray ny fiainana vaovao izay omenao Jesosy Kristy anay. Mamindra fo aminay Tompo, mamelany elokay satria diso teo anatrehanao izahay. Ka maika izahay hanapaka irery ny fiainanay, tsy mba manontany ny hevitrao Andriamanitra, tsy mba manantona anao Andriamanitra, fa miankina amin'ny herin'ny tenanay, miankina amin'ny fahaizana mampahalalana, miankina amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia, miankina amin'ireo olona maro samihafa. Tompo, menatra sy mangahiahy izahay eto anatrehanao satria nanao izay ratsy indrindra. Ka mangataka izay ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Sasao izay ho afa-pahotana, diovy izay ho afa-keloka, hafao izay Tompo ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka amin'izao taona vaovao izao dia handray ilay fiainana vaovao izay omenao Jesosy Kristy anay izay. Tsy hanapaka irery ny fiainanay izay fa hanantona anao. Ary tena hiankina marina aminao Andriamanitra ilay loharan'ny zavatra rehetra, sy anao Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana, mba hanananay fanantenana ny amin'ny fiainanay rehetra, mba hanananay fanantenana amin'izao taona vaovao izay diavinay izao indray. Tompo, mihaino vavaka anay, mihaino anay fa fantatray fa Andriamanitra mpihaino vavaka anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo sy mpamela heloka anay, ny anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Ny Andriamanitra izay tompontsika ry havana dia Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana fa mamindra fo ary mamela heloka atsika. Ka ho atsika izay bebaka marina tokoa teo anatrehany ary raisao ny fifaliana sy ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny tompo ho atsika. Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa navonjy anao. Voavela ny heloka reo no ny anara masina. Alleluia. Amen. Voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoana. Kaoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika na ny fanekempinoana laharana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijala nanapaka Pôndio Pilato, nombohina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha hiomana amin'izao vavaka fangatana izao isika. Eny ry tompontianay, indreto indray izahay tonga eto anatrehanao, maneho ny atakay. Mivavaka izahay ho anay tsiraray avy izay tonga miara-miombavaka eto. Mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny tompo ny atongavanay eto amin'izao tranonao izao. Fa noho ny fanantenana marina, anao lay mahefa ny zavatra rehetra. Ary izany fanantenana izany ny tompo no aoka meno anay mba hahatonga fitahiana ho anay tsiraray avy amin'izay rehetra ataonay. Fa mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ireo izay tsy tonga teto amin'izao toerana izao no ny amin'ny antony maro samihafa. Mba tsy ho diso anjarany izy ireny ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra. Tompo, mivavaka izahay ho an'izao fitandremana eto isotro fitiavana izao. Apetraka feno am-pelatananao ny fiainan'ny mpitandrina sy ny ankonany, mba ianao Andriamanitra no hanome hery ny tanjaka ny fahasalamana ho azy, ahafahany mamita ny adidy sy ny andraikitra izay efa niantsonao azy eto amin'izao fitandremana izao. Tompo, mivavaka izay ho an'ny kristianina rehetra ihany koa, mba ho mpiara-miasa mahatoky, miara-miasa amin'izao mpitandrina izao, hitoetra amin'ny fahazavanao ka tsy handeha amin'ny faharatsiana sy ny fahamazinana intsony, fa ny teny rehetra izay
renay avy amin'ny mpanomponao tompo dia ho ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro nay izany mba hahafahandreo manodidina anay mahita fa zanakao Andriamanitra tokoa izahay. Hahafahandreo manodidina mahita fa ianao no Andriamanitray, ilay loharanon'ny fiainanay, ilay loharanon'ny zavatra rehetra. Tsaronay ambavaka ihany koa tompo ny synodam-paritany izay misy anay. Maro ny tetikasa izay ho tanterahany izany synodam-paritany izany ary apetraka feno am-pelantananao izany. Tsaronay ambavaka manokana ny président synodaly izay nomenao anay hitantana izao synodam-paritany izao. Ianao no mba sy ny ankonany, hanome azy ny fahasalamana rehetra, ahafahany mavita ny adidy sy ny andraikitra izay efa napetraka ao taminy. Tompo, tsaronay ambavaka ihany koa ny foibe FJKM. Ianao Andriamanitra no alavrary ny asa rehetra izay kasaina tao, indrindra fa ny asa sosialy izay ho tanterana ny 14/5/2020 ary ny 1/10 ny volana janoary avizao. Fa ny fiombonam-bavaka amin'ny 29 janoary ihany koa tompo dia apetraka sahady eo am-pelantananao ny famitana izany. Tsy moramora ny fanomanana fa kosa rehefa eo ianao Andriamanitray izay mikarakara dia manana toky izahay ary tsy atahotra izahay ny amin'izany. Tompo, tsaronay ambavaka manokana ireo izay voahiliky ny fiarahamonina, ao ny sembana, ao ireo mpangataka, ao ireo voafonja sy ny maro hafa izay tsy voatanisanay. Aokane izy ireny tompo, tena andrayanao tompo sy mpamonjy ny fiainany, ilay Andriamanitra tsy mba manavakavaka, ilay Andriamanitra tsy mba manilika, ianao ilay Andriamanitra lalina sy fahamarinana fiainana, mba ahafahany manana fanantenanany amin'izao fiainana izao, ary ahafahany ihany koa mahatsapa fa mpivahiny ihany izy eto amin'izao tany izao, fa efa manana toerana tsara lavitra homaninao ho azy ireo ianao tompo. Tompo, tsaronay ambavaka ihany koa ireo tsy salama rehetra, na ny any an-tokantrano, na ny any amin'ny hopitaly, na ny any amin'ny toby sy ny sisa maro samihafa. Tompo, ianao Andriamanitra no anasitrana azy ireny, anasitrana ny vatana, anasitrana ny saina, anasitrana ny fanahiny ireo ianao tompo, mba ahafahany tena mahazo toko marina fa ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Fa tsy adinona ihany koa tompo ny firenena izay misy anay. Aoka izao firenena izao tena hanjakan'ny fahamarinana marina tokoa ary hanana fahendrena ny mpitondra anay, ahafahany mitondra anay vahoaka malagasy mifanaraka amin'ny sitraponao. Fa mivavaka izay ho anay vahoaka malagasy ihany koa, mba tsy toetra ty anatinay ny fitiavan-tena, fa hikatsaka izahay izay asonina amanay, izay asoro mpiaramonina aminay, indrindrindrindra tompo izahay kristianina malagasy. Matoky ny fitiavanao izahay. Maro ny zavatra tiana haingatana kanefa matoky izay tompo, fa ianao mahalala izay mahasoa mahatsara anay. Ary ianao no hantanteraka ny faniriany reto vahoakanao reto, raha sitraponao izany. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe: Rainay ho izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay ny eloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana, fotoana toy izao no hitodiantsika amin'Andriamanitra, hisaorantsika ny tompo no ny fananana tombonandro havelomana ary indrindraindrindra hifampitondrantsika amin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny fiangonana. Ny voalohany amin'izany dia hitodiantsika amin'ireo ray aman-dreny 70 taona no mihoatra. Aonin'izay dia ireo ray aman-dreny am-panahy misotro ronono na ny vadina velany, ireo ray aman-dreny am-panahy misoratra fiangonana eto amintsika. Ary mamarana ny fampitondrana dia ny fitodian'ny fiangonana amin'ny mpitandrina eto an-toerana sy ny mpitandrina mizadra ra. Any amin'ny farany ny teny fisaorana dia ho tanterahan'ny mpitandrina amperinasa. Eny ary havana, mitodika amin'ny ray aman-dreny 70 taona no mihoatra, tonga miara-mivavaka amintsika eto ankehitriny.
mangataka anareo mba hitsangana ny amin'ny toerana misy ianareo ihany a anonana soratra masina sy hoentina amin'ny bavaka ao tsisy misavaka ara-panondro e. Ny salamo 2:20 andiny ny 2:20 hatramin'ny 5:50 farandriavana novakiana amintsika ray aman-dreny. Salamo 2:20 manomboka eo amin'ny 2:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ny marina amin'ny olona tahaka ny Rofia, isandrahaka tahaka ny Sedera any Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo an-kianjan'Andriamantsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra azy, dofodofotra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vatolampy izay tsy misy tsiny. Amen. Faly tokoa ny fiangonana mahita anareo ray aman-dreny mijoro ankehitriny. Efa namakivaky taona maro tamin'ny fanompoana ny Tompo, ary tena mianatra anareo ireto zandry aty aoriana. Misy mantsy mety hoe teny amin'ny fahatanorana dia niembotra nakamin'izao tontolo izao indray. Misy rehefa tonga teo amin'ny fahalehibiazana dia ny hirahira ny fahosana dia tsy niazakazaka amin'ny fanompoana intsony. Fa indreo ianareo tena mijoro ho fianarana ho an'ny mino amin'ny faharetana amin'ny fanarahandi-ny Tompo eto amin'ity fitandremana ity. Misaotra an'Andriamanitra ny aminareo izahay, ary nahafaly ny fiangonana nanonona ny teny teo manao hoe manorobana ihany izy na dia efa antitra azy, dofodofotra sy maitso izy. Dia rehefa tonga any an-trano hirahirao mihitsy ilay hoe dofodofotra sy maitso azao, dofodofotra sy maitso. Ary inona moa no antony mbola havelomana? Eo amin'ny 5:50 hoy ny mpanao salamo, hanambara fa mahitsy Jehovah, vatolampiko izay tsy misy tsiny. Hoery vatolampy fiarovana ho anareo an'ny Tompo, ary hambaranareo amin'ny zanaka manjafy amin'ny fiangonana indray mihira ankehitriny izany teny izany. Mahitsy Jehovah, vatolampy tsy misy tsiny. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitro, faly tokoa ny fonay satria mahita ray aman-dreny azo alaitaga amin'ny finoana, amin'ny faharetana, amin'ny fanompoana. Misaotra ny amin'ireo ray aman-dreny efa teto tamin'ny fidirana voalohany iny, mankasitraka ny amin'ireto ray aman-dreny manotrona izao fotoana izao ary hotronona irahateo. Enganery Tompo ny teny izay novakiana teo, amelombelona azy ireo indray amin'ny lafiny ara-panahy, ary hampahery azy bebe kokoa, hanambara fa ianao Jehovah ny vatolampy tsy misy tsiny. Misaotra ny amin'ireo fahasoavana azony tany saina, natolotra ho azy, nandritra ny fahavelomany. Ireo tsarony velively koa fanomenao, mankasitraka ny amin'ireny ry Tompo. Misaotra ny amin'ny fahasalamana, mety nisy nandalo tsy fahasalama hafa izy ireo tamin'ny taona lasiny, fanarovanao, mankasitraka ny amin'izany Andriamanitro. Mety nisy nandalo fahoriana koa fa mbola ajoronao, misaotra ny amin'ny fampahirezanao. Misy tojo fifaliana sy fahasoavana tsy navelanao anadino anao ny Tompo tamin'ny fanoratena, mankasitraka indrindra ny amin'izany. Ary dia apetraka eo am-pelantananao indray ny hoavin'izy ireo amin'ity taona 2024 ity, mbola hitahiry ny finoana ao anatiny ianao ary tsy anadino ny anarany isanandro. Hiaro azy amin'ny mety orofy sy tsy fahasalamana, anome zanaka manjafy taranaka feno fitiavana bebe kokoa, hifanometanana sy hifanohana amin'izao androm-pahalehibiazana izao. Jesosy Tompo indreto ny fiangonana, eno hivavaka ary valio araka ny sitraponao, dia ianao ilay mahay manao mihoatra noho ny angatahnay. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Dia androso andraitana anareo ny mpitantrana omba ny barao-piangonana mitondra ny valopy solombody akoho. Noho ny fepetra izay apetraka amin'ny lafiny ara-pahasalamana moa dia tsisy ny fandraisan-tanana
ary dianao ary vavaorina koa ny mpitandrina raha mandalo eny amintsika. Izao dia hitodika amin'ireo ray aman-dreny ampanahy, misotronoana ny vadina velany isika, toraka izany koa ireo mpitandrina misoratra ho isan'ny fiangonana miara-miasa antsika eto ry havana. Mampandroso anareo araka izany ao ny vady navelan'ny mpitandrina Rakotondraimbe Richard, ao ny mpitandrina Ramaolo Miasy Sosolofo, ao ny mpitandrina Ratolo-Janahary Honoré Auguste, raha fa tsy dia tazako loatra ny mpitandrina Tovomamy José Lala, gataka nareo androso ry havana. Fahatsiarovantsika miaraka amin'izy ireo koa ny vadina velan'ny mpitandrina Soler Paul izay tsy eto an-toerana nefa fantatsika. Eny ry havana, eo am-piatrena anareo dia tsaroana ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe efa niadiny ady tsara aho na tanteraka amin'ny fihazakazahako aho ny tahiry ny finoana aho. Tsy hoe amin'ny fotoana manokana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona no hanonana an'izany, fa dian'izao manatrika mpanompon'Andriamanitra feno fandavan-tena sy fanetretena tamin'ny fitariana ny fiangonana, dia tsaroan'ny fiangonana fa re izany ankehitriny manoloana anareo. Ianareo ilay niady tsara, ianareo ilay niazakazaka, ianareo ilay nitahiry ny finoana ka nampita ny herim-pahasoavan'Andriamanitra tamin'ny fiangonana. Mbola mampita izany koa arak'izay fahafahana eo am-pelantananareo. Koa dia fifaliana ny misaotra an'Andriamanitra ny mbola hiaonana aminareo amin'izao androm-pahasoavana tonotaona izao. Miarahaba sy mirary soa ry havana mba ho tovin'Andriamanitra aminareo. Ny Isaia 50:1-3 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia androso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Mbola misy ny hazakazaka ataonareo amin'ny mampitandrina, mahavadina mpitandrina, fampaherezana ny reraka, fampitana, fampianarana, fa ny Tompo atanteraka izany teny izany. Dia mirary koa raha mirary ny hatrarana indray ny taona maro ifandimby, ary indrindra hatrarana ny mandrakizay n'Andriamanitra fa izany no fiainantsika. Hivavaka isika ry havana. Tompo dia misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay, anananay anjara fitahiana hitodika amin'ireto ray aman-dreny izay milofo amin'ny fanomponanao, miazakazaka amin'ny fanatanterahana ny fanapariana ny filazantsaranao. Na dia teo amin'ny fetran'ny fisotroan-dronono azy dia fantatray fa mbola mikely iainy. Na dia eo amin'ny fetoana azy ny angaranao mbola afaka mamafy any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Andriamanitra hankany amin'izy izahay fa indreo atolotray eo ambany tana maherinao ny ray aman-dreninay. Misy ny tsy eto no ny antony samihafa, hamangy azy ireny amin'ny fahasoavana ianao ary ampifaly azy araka ny mahaloharan'nympifaliananao. Dia mivavaka koa izahay, mbola hitehirizanao ny anaran'izy ireo tsiraray avy ao aminao Jesosy Kristy, ampitomboanao hery azy ka hiazakazaka tsy ho sasatra tokoa izy andeha tsy ho reraka, entinao amin'ny avoavo kokoa eo amin'ny fanomponanao. Apetraka eo am-pelantananao ny fahasalamana izy ireo, ny taranaka izy ireo, niza naiza amin'izao ora sy fotoana izao. Ataovy eo ambany masonao ry Tompo ary arovo manodidina ny finoana izy ireny. Ianao no mahafantatra ny mahasoa ireto ray aman-drenina ireto. Koa dia hamaly ny vavaka sandrana ianao, ahatanteraka izay rehetra tokony ho azy koa araka ny harenao ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra Tompo, mahay manao mihoatra n'izay angatahanay ianao, mamalia anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia manolotra ny solombody akoho avy amin'ny fiangonana, raisom-pifaliana hoy ny teny malagasy hoe miendrika anay mpanolotra fa tsy miendrika anareo tolorana. Dia raisoa ny fahasoavan'Andriamanitra hanovina an'izany.
indry avy amin'ny lalana tonga eo amin'ny fotoana zay iravana mitandrina toerantsika izao koa mangataka ny mpitandrina kanto ihany koa irosety mombambady avy. Antsoina ihany koa ny solitenan'ny sampana rehetra, ny gropim-golana rehetra, irosety miaraka amin'ny voamiery. Manasa antsika fiangonana ara hitsangana. Toy izao ny teny sokatra masina entina iarabanina sy ampahirizanareo amin'ny asa izay endreketanareo na eto amin'ny fitandremana na any an-kafa. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa mandeha ihana ianareo dia atao mpianatra ny fiangonana rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitanina izay rehetra nandiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mara-pahatonga fahatam-perana izao tontolo izao. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana dia milaza amintsika fa misy andraikitra lehibe tazoniny reto ray aman-drenitsika reto ny amin'ny fanaovam-pianatra ny fiangonana rehetra, ny fanaovana batisa azy ireny, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra ny fampisehoana ny toetra sy nandindin'i Jesosy Krika ny amin'ny fankatiavantsika. Koa mitsodrano anareo izahay, mitsodrano anareo izahay mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, ary aoka tsy ho reraka tokoa ianareo amin'ny fantanterahana izany fa ny Tompo momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fahatam-perana izao tontolo izao. Manaraka izany ho marika hita maso ny fiarabana sy tsodrano izay metraka aminareo dia misy ny valopy, misy ny solongody akoho mena atolotra anareo ampitiavana be. Araka ny efa tenin'ny pastera teo dia hoe raiso ampitiavana sy ampifaliana izany fa atolotra ampitiavana sy ampifaliana ihany koa. Izao dia misy ropingonana iray tondram-bavaka anareo. Iombavaka sikaravana. Ry Tompo Andriamanitra avy sy masina indrindro, dia mora midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay satria tsy diso anjara noho ny fitiavanao izahay, tsy diso anjara fa mbola velonay na hatrapamonjena ka nahatratro izao fotoana ahatserovanay indray reto ray aman-dreninay reto. Isaoranay ianao izany satria nomenao reto ray aman-dreninay reto tokoa izay ray aman-dreny izay hitaizanay, nitaizanay, nanolokolanay tao anatin'izany fandrosoana ny amin'ny fanomponanao izany. Mankasitraka ray malalo fa tombono anay ny fananana azy ireo. Dia ankehitriny satria ianao no nanolotra anay an'izy ireo, dia apetraka feno eo am-pelantananao izy ireo mba ho tena fanaka sarobidy eo anoloanao amin'ny fanatanterahana ny asanao, hiderana sy ankalazana ny anaranao ary mba hamira-piratany voninahitrao. Dia eo ihany koa ireo ankohonan'izy ireo izay miaraka amin'ny isan'andro san'andro, dia ianao Tompo omban'izy ireo mba hanampifaliana ao anatin'izany asa izay nankina tamin'ireo ray aman-drenindreo izany, dia feno ny fahasoavanao hatrany ane izy ireo. Fa ho anay izay mpiomby-panimpona ao anatin'izao fiangonana izao miaraka amin'ireo ray aman-dreninay ireo koa, dia ianao Tompo ombanay tsirairay ka mba anana finoana matanjaka izahay, ary indrindraindrindra hifampitantana ao anatin'ny fankatiavana mba hiandrandranainy mandrakizainay, anomananay an'izany mandrakizainay izany. Izany no vavakay dia apetraka feno am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra ray malalo. Amen. Afaka nipetraka ny fiangonana. Eny ary havana mijoreto misolo tenany zokiolona rehetra hatry ny naraina, mijoreto misolo tenandreo ray aman-dreny izay nototoy antsika manokana
na ireo efa misotro ronono na ny amperinasy. Joro voalohany indrindra dia te hitaonantsika isaotra an'Andriamanitra no ny fahavitany taona ny fandimby indrindra ny 520. Iara isaotra an'Andriamanitra sika fa vita iny taona iny. Mety hoe taona sarotra teo amin'ny fiarahamonina sy ny fanjakana firenena nisy atsika, fa nahatsapantsika hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Tompo Andriamanitsika. Itaonanareo fiangonana koa isaotra ny Tompo no izao taona vaovao izao. Ary ampahery araka ny teny ao amin'ny Salamo 120 andininy 4. Indro tsy matory ny rendrena ny mpiaro ny Israely. Fotoana tena ilantsika fiarovana ry havana, zao vanim-potoana iainantsika izao. Maro ny manafika ny ara-panahintsika, mampiororo azy indraindray, mamparikoditra koa, fa tsy rendrena na matory ny mpiaro atsika. Hiaro atsika manodidina ny Andriamanitra manoloana ny tsipika alefa n'ilay ratsy, ny fampianaran-diso, ny fitaomana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra ho anareo zandry zanaka, tanora sy ankizy. Fikiro Andriamanitra ilay tsy matorina rendrena. Hiaro ny saintsika ho tony sy ilamina koa Andriamanitra, manoloana ny zavatra mety mampitebiteby tena mampiasa saina eo amin'ny fiainantsika andavanandro na asa aman-draharaha na fiainam-pianakaviana na ankohonana. Matoki fa tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Hiaro indrindra ny momba ny tenantsika Andriamanitra. Vanim-potoana mahasarotra ny fahasalamana, zao iarahantsika mian'izao, miseho ny karazana aretina samihafa, fa ny Tompo hiaro antsika ry havana. Aza matahotra mahefa ny zavatra rehetra izy. Izany no firarian-tsoa. Inona moa izay hoe fitahiana be dia be, kanefa tsy misy fiarovan'Andriamanitra. Ataovy ho zava-dehibe ny misitraka ny fiarovan'Andriamanitra, ilay tsy mba matory na rendrena. Dia ny Tompo ary ho amintsika amakivaky ity taona ity. Mamaraparana ry havana mankasitraka antsika ny amin'ny ezaka rehetra nataontsika nandritra ny 520. Namaly ny fanentanana arak'izay tratra isika ary vita izay nieritreretina momba ny 520 iny. Fampivavaka kosa mba havitana ny 420 indray. Isaorana manoka ny mpandray fanasan'ny Tompo izay navita avy 5 ny notratrarina tao anatin'ny adidy tamin'ny taona 520 iny. Ary raha sitrapon'ny Tompo moa dia andalo ao amin'ny isa nambaratonga ny tatitra momba andreo ezaka rehetra nataontsika manodidina ny Desambra sy momba ny izay tsara ho fantatra tamin'ny taona 520 iny. Andalo miainga eo amin'ny birao-piangonana ny mpievitra rary ny mpandray fanasan'ny Tompo ho tonga eo anatrehan'ny fiangonana manontolo ny vola fandraisana febroary raha sitrapon'Andriamanitra. Atao zany ho fankasitrana nefa koa ho fampaherezana antsika ny amin'izay mbola miandry antsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izay fahavelomantsika ary ny rehetra mbola ho ataontsika sy kasaina amin'ity taona 420 ity. Mankasitraka ry havana ny fanomezana natolotra ireo mari-panajana ary ny Tompo amalifity sy ampanakarena amin'ny zavatra rehetra. Amen.
raiso amin'ny fahatokiana ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika matoki maefa ny zavatra rehetra ilay Andriamanitsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy.